fantatrareo tsara ihany koa fa misy ny asa ngezabe ato amin'ny ministère fiarovam-pirenena amin'ny fanamboarana ny atao hoe document de stratégie rehetra na ny politique de défense zany na ny atao hoe concept de défense zany atao hoe livre blanc zany satria tsika anatin'ny fotoana tsy ela ntsony a dia merina indray ny fandrafetana ny rafitry ny filohan-dahy zany hoe restructuration filazana zany a fanitsina ny rafitry ny filohan-dahy tena marimarina tokoa satria aversika aminao tsara hoe ty ny tafika napakapaka manao ahoana ny tafika ranomasina manao ahoana tafika talety manao ahoana hitanao reo retomplaine rehetra efa tonga mbola misy maromaro no avy a ireo dia mbola anamboarana karazana régiment vaovao a régiment d'intervention vaovao a ho avy ny tsy hoe la ny parachute sy ny sisa ahafahanao miaramila platsaka ny ilaina miverina mahaplatsaka ny ilaina azy iray a voasoratra anatin'ny politika ankapobeny fitondram-panjakantsika amin'ny fametrahana force spéciale zany rehetra zany dia mila fandaminana mila fiomanana mila fahaiza-manoara miaramila satria atsika tsy maintsy hita taratra hoe aitsika ny asatsika ary tena miaramila tena vonona mba mampiasa anao fitaovanareo satria fiditsika fotsiny fitaovana nefa na mitondrasitra itsika na hitifitra amin'ilay basy vaovao zay ho azy tsy ho haitsika atao fa zavatra tsy mety zany fa dia misy zany mia fanitsina ny rafitry ny tafika indrindrandrindra na restructuration izay amerina amin'ny laony indray a reo andeha tafika telo samihafa dia nitafika napakapaka nitafika talety ary ny tafika andranomasina ary hitatsika mandeha tsikelikely koa fa misy ny lazalazana sy ny fivoriana rehetra mifandray amin'izany ao ihany koa ny saritaty gezabe izay tsy maintsy naterahana voalohany volana desambra ho avy zao a ijerevantsika ny tena fahaiza-manaotsika miaramila hatray zany fahaizantsika ka manao baiko manao planification hatray zany fahaizany tafika manatanteraka ny baiko any amin'izay defasana azy na mitafika labakabaka io a na mitafika talety io na mitafika ranomasina tsy maintsy mihetsika daolo a reo rasa mandiaka rehetra reo ary amizay hitatsika tsara hoe tandrifatsika tsara ve ny asatsika raha commandana brigade ianao na commandant de régiment anao na commandant de compagnie anao na chef de section anao na chef de groupe anao na chef d'équipe anao hainao ve ny asanao zay zany noezaka ataotsika anatin'ny telo volana fahatelo ankoatra ny fanamboarana amin'ireo base opérationnel avancé misy adimy eto Madagasikara zay afaka mandray 80 pax zare olona valopolo zay ataotsika ny tsara tanàna efa notanana ny efa napetraka ny vaty voalohany vaty fehizoro am'izany misy any Morafeny be Yakora any Mbato-Finandrana any Kilizato misy any Kandaky dimy zany ngezabe zay amboarina andray olona valopolo isaky ny camp vaovao ary tany Manarapenitra afaka mandray hélicoptère dia misy ihany koa reo détachement spécial de sécurité à 20 pax zareo mandray olona roapolo zay efa manomboka ihany koa ny asa mikasika an'izany any Befotaka any Vondrozo any Rovombe ary Baivatanana any Ambohimasoa ary mipetraka amin'ny toerana tena misy ndalo daholo reo toeranareo a ary hotokana filoham-pirenena ny fametrahana ny vaty voalohany anatin'ny fotoana fohy